Niova endrika tanteraka ny rond-point Mahabibo taoriny asa fanavaozana natao taminy. Nanjary nisy jiro mipipika eny an-tampony ary vita sokotra tsara ny arofanina manodidina azy. Omaly zoma hariva no nitokanana ity rond-point Mahabibo ity tamin'ny endriny vaovao. Rond-point izay ivim-pionan'ireo arabe efatra lehibe manatantara eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Rond-point izay nentina ihany koa hanamafisana ny fisakezana eo amin'ny Malagasy sy Komoriana. Ireo teratany Komoriana izay efa 100 taonany maro no nifindra sy nanoro-ponenina teto Mahajanga. Misy arabe iray izay mihitsy aza miainga avy amin'ny rond-point Mahabibo mitondra ny anarana hoe Avenue des Comores. Tonga nitokana tamin'ny fomba ofisialy ity rond-point Mahabibo ity ny ministry ny varotra amin'ny gouvernement tetezamita, ny mpikambana amin'ny fahefana avy ny tetezamita, ny consul de l'Union des Comores miasa eto Mahajanga, ny lehibe ny faritry Boeny ary ny ben'ny tanàna ny Mahajanga. Izao fanavaozana ny rond-point Mahabibo izao moa dia tafiditra indrindra amin'ny asa fanajariana ny tanàna ny Mahajanga sy ny fanatsarana ihany koa ny fifamoivoizana ao Mahabibo. Sady rond-point moa ity eto Mahabibo ity no toerana ahafahan'ireo polisy pirenena mandrindra ny fifamoivoizana.